Izatry zay Jehova raha Andriamanitra be indrafo tsy mafoy ahy Nino naotako mbola notiavinao aho Satria izay lewe fitiagape Ianao ilay Izatry zay Jehova raha Andriamanitra be indrafo tsy mafoy ahy Nino naotako mbola notiavinao aho Satria izay lewe fitiagape Tia ilojanao Ry Andriamanitra Maro iutanata Nefa namindranao fo Tia ilojanao ka Nuraisinao aho Jehova raio Te fitiavany anao Tia ilojanao Ry Andriamanitra Maro iutanata Nefa namindranao fo Tia ilojanao ka Nuraisinao aho Jehova raio Te fitiavany anao Miarahabatsika indray amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona trano ny fiadanany mba hanjaka sy hanapatapaka eo anivon'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tonga eto indray ny tena koa hitondra teny fampiresana ho antsika mandritra ny izao vavaka sy fifadia-kanina izao. Ny fifadia-kanina moa dia zava-panahy tokoa izy io ary tokony iaina ny kristianina satria ny fifadia-kanina dia anambarahantsika fa mangetaheta mafy an'Andriamanitra isika. Ny fifadia-kanina ihany koa dia fankatoavana ilay tenin'i Jesosy manao hoe mifady izy ireo raha lasa ny papakatra. Ny fifadia-kanina ihany koa dia fomba anankiray anetrena ny nofo fa kosa anandratana ny fanahy satria isika dia fanahy. Amen. Ya, ka araka ny voasoratra hoe tsiry mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny izay lokan'ny bavan'Andriamanitra ka izay indrindra no amokisasika ny fitenantsika sy ny fanahintsika amin'ny tenin'Andriamanitra indray satria dia inoko sy antenaiko fa mbola ao anatin'ny vavaka sy fifadia-kanina ainao izao. Amen. Ya, ndahoarintsika iaraka ivavaka alohan'ny andraisana ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao izay rerainay tsara indrindra. Misaotra anao satria namenao fahafahana hitady ny tavanao fa hoy ianao mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia voana ianareo, miantsoa dia valiana ianareo. Ka indreto izay tompo mangetaheta anao izay Jesosy io. Tsy mila zavatra betsaka izay fa ianao ny ilainay, ampahafantaro anay ny momba anao Jesosy io, ampahafantaro anay ny zava-miafina ny ara-panahy izay mbola tsy takatry ny sainay. Ka indreto izay tompo mangetaheta anao fantatra izay Jesosy io. Tsy ho kristianina charnel izay, tsy kristianina ara-nofo fa ho kristianina ara-panahy ka miaina amin'ny zava-panahy tanteraka. Ka indreto ary tompo, indreto izay tompo tongotrao vokiso ny teny soa avy aminao, amelombelona ny fanahana indray amin'ny teny io ty amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo. Halleluja. Amen. Ny angalantsika teny fampianarana dia ny ato amin'ny Zakaria 3:9 dia nanomboka amin'ny 1:12 ny vakitentsika dia mifarana amin'ny 1:7. Ialako tsinga somary lavalava ny vakiteny kanefa ny lesona kosa dia tena hoe amelombelona ny fanahintsika tokoa. Ndao raha vakintsika ny teny rehefa samy nahita. Zakaria 3:9 dia ny 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izay kosa dia tsy ho toy ny tamin'ny fahiny intsony amin'ny sisa amin'ny ity firenena ity aho, hoy Jehova tompony maro, fa isy vokatra ny fiadanana, ny voaloboka hamoa ary ny tany hahavokatra ary ny lanitra ampilatsaka ny andony ary ny sisa amin'ity firenena ity no ampondovaiko izany rehetra izany. Ary toy ny nahatongavanareo ho famonjonana tany amin'ny firenena ny taranaky ny Joda sy ny taranaky Israely dia toy izany no amonjeko anareo ka dia ho tonga fitsofan-drano kosa ianareo aza matahotra fa haoka hatanjaka ny tananareo. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro, toy ny sainako ahatonga loza aminareo tamin'ny nampatezerana lazanareo ahy
hoy Jehovah tompony maro ka tsy nanenina aho, dia toy izany koa no isainako anisy soa any Jerosalema sy ny taranaky ny Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo. Izao no zavatra ataonareo: samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina, eny mitsara hahatonga fiadanana ambavahadinareo. Ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fianian-tsito fa izany rehetra izany dia halako, hoy Jehova. Ary ny tenin'i Jehova tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe: izao no lazain'i Jehova tompony maro, ny fifadia-kanina amin'ny volana fahaefatra sy ny fifadia-kanina amin'ny fahadimy sy ny fifadia-kanina amin'ny fahafito ary ny fifadia-kanina amin'ny fahafolo dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaky Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Amen. Ny lohateny teny izay zaraintsika tondrano moa tena ampitondraina ny lohateny hoe fotoana ny fiovana izao. Fotoana ny fiovana izao, 2023 tsy 2022 itsony. Taona vaovao izao ahafahanao indray miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny reto zanak'Israely reto izy ireo dia nifahadianina ihany koa. Izany dia hoentina ilazana amintsika fa tsy zava-baovao ary tsy haingitraingitry ny kristiana taty aoriana ny fifadia-kanina, fa nahatrany amin'ny testamenta taloha aza dia efa nifahadianina ny olona rehefa mitady an'Andriamanitra, rehefa tena hoe mangetaeta an'Andriamanitra. Ka toy izany nataon'izy ireo nifahadianina izy, ary rehefa nampanontany tany amin'ny Zakaria izy, Zakaria moa no mpaminany mpitondra ny afatry ny Jehova tamin'izany. Zakaria dia anisan'ny mpaminany nandritra ny fotoana niverenan'ireo zanak'Israely taorian'ny fahababony tany Babilôna. Ka rehefa tonga tamin'ny Zakaria ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika moa raha mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra isika, satria tsy nahafaly an'Andriamanitra ny fifadia-kanina izay nataon'izy ireo tamin'ny voalohany, fa mifahadianina izy kanefa ny ataony ihany ny ataony. Ary nanarin'Andriamanitra tamin'izany izy fa tsy niova kosa izy ireo, fa Andriamanitra izay be famindram-po sy be fitiavana dia nandefa ny teniny ho aisoanao androany ka naniraka antsika hiova, ary nanome teny fikasana ihany koa, ary nampahery antsika amin'izao etaetantsika ka miditra amin'ny fifadia-kanina hitady ny tavan'Andriamanitra izao. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fifadia-kanina amin'ny volana fahaefatra sy ny fifadia-kanina amin'ny volana fahadimy sy ny fifadia-kanina amin'ny fahafito sy fifadia-kanina amin'ny fahafolo dia samy ho tonga fifaliana avokoa. Amin'izao fotoana izao ianao mifahadianina, mety malomaloka endrika ianao, mety mikorotana ny tovanao, mety tsapanao mihitsy reradraraka ny vatanao, kanefa kosa hoy ny tompo mantsy anao hoe hitonga fifaliana sy firavoravona izany. Aza matahotra, aza manahy, fa tena tsaroa fa tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny fikelezanao aina. Tena hitan'Andriamanitra io etaetanao tia hitana azy io, fa izao dia atao hoe tena hoe etaeta tokoa no manosika ianao hifahadianina, fa tsy tahaka ny nataon'ny zanak'Israely reto hoe haingitraingitra fotsiny anaovan'izy ireo androizany. Ny fifadia-kanina dia tsy hoe kory manova an'Andriamanitra na koa hoe ahafahana hoe manipulen'Andriamanitra, no. Ny fifadia-kanina dia fomba anankiray ampiovantsika, itsika ny miova ao anatin'ny fifadia-kanina, fa Andriamanitra dia tsy miova malisana io ary mandrakizay, fa itsika ny miova kokoa, mahita bebe kokoa hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra, ary mazava kokoa ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra izay tokony ataontsika mihamazava eo masitsika izany amin'ny fotoana ifadiana ana, satria dia adonoina tanteraka ny momba ny nofo fa mibantsina an'Andriamanitra sy ny sitrapony, adonoina tanteraka ny sitrapontsika, fa ny sitrapon'Andriamanitra no tedavina amin'izany. Ka izay no ahafahantsika misitraka ny sitrapony. Ka izay nahatonga n'Andriamanitra ny teny manao hoe fa izao no tokony ataonareo. Aleloia, izao no tokony ataonareo: samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo. Aleloia, samia miteny marina amin'ny namany. Fitoana fiovana izao rahavavy. Raha taloha tsika mbola maivamaivana miteny lainga, misy mihitsy aza ny kristianina miteny misy ny lainga masina, izany rahavana dia tsy misy an'izany lainga masina zany ny devolo ny rainy lainga, ka samia miteny marina amin'ny namany
androany avy ianareo mitsara marina, eny mitsara ahatonga fiadanana ambavahadinareo. Halleloia. Tsy hoe koa tany isainy fiadanana aminao raha vavy dia iny tokoa fa fiadanana ho tonga aminao, fa mitsara hatonga fiadanana ambavahadinareo. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy izay hiavananao amin'Andriamanitra dia hiadana tokoa ianao. Halleloia. Ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fiaina tsy to, fa izany rehetra izany dia halako i Jehovah, halan'i Jehovah izany. Izy mihitsy no niteny hoe tsy nisy olona vava, fa izy no niteny halako izany, halan'Andriamanitra ny mieritreritra ao am-ponareo hanisy ratsy ny hafa. Na dia mbola tsy mipasy en action raha zany ianao, na dia mbola tsy manompa olona ianao, na dia mbola tsy miteny ratsy azy ianao, na dia mbola tsy mamono azy ianao, fa mbola mieritreritra ao am-ponao hanisy ratsy azy eo am-pandrinanao ianao mieritreritra hoe ahoana raha ny fomba anapotehako ny fiainan'iny, ahoana raha ny fomba anamanginako an'iny, dia fa halan'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia mahita ny miafina rehetra. Halako izany hoe Jehovah. Ka fitaona ny fiovana izao mba ahafahantsika misitraka ny promesin'Andriamanitra. Ary aza tia fiaina tsy to, aza tia an'izany fa halan'Andriamanitra izany. Halleluia. Halleluia. Minao fa azava bebe kokoa aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Minao fa ho fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra, ary fantatrao izay tokony ataonao mba ahafahanao mikasika ny fon'Andriamanitra. Fa tsy hoe akory satria mifadiana dia obligé Andriamanitra amaly ahy, tsy aravana. Raha mamaky ny Zakaria 7:7 dia nitenen'Andriamanitra mihitsy fa ngara mifady ozy izy nareo dia ho anahy, fa izay ataonareo ihany ny ataonareo. Ary any amin'ny boky Isaia 58 dia nantonga tamin'Andriamanitra ny olona monina hoe inona moa ny antony ampahoriana ny tenanay sy fadiana ihany na rehefa tsy mamaly anay ianao. Dia nambaran'Andriamanitra mazava tsara tamin'izy ireo hoe halako ny fifadia-kanina izay ataonareo, fa nareo mifady kanefa mbola manisy ratsy ny namanareo ihany, ary mbola miverina amintsika indray ny teny androany. Tsy hoe akory aleo régime nge io tsy mihinana fotsiny ao anatin'ny adiny 7 na adiny tsy haiko na adiny izay fomba tenenanao, tsy izay mihitsy fifadia-kanina fa tena zava-panatanteraka ny fifadia-kanina. Fa raha izay ny eritreritra hoe privé nourriture fotsiny manao régime dia hanina fa mampijaly tena fotsiny. Fa tena aoka fifadia-kanina araka ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika raha toka te hikasika an'Andriamanitra amin'izany isika. Fa tena zava-panahy tokoa ny fifadia-kanina, tsy haingitraingitra io. Tsy hoe akory mifady ny olona dia mifady ao, fa rehefa mifady ianao dia fataro hoe inona moa ny objectifanao anatin'izao fifadia-kanina ataonao zao. Inona ny objectifanao? Fa tsy hoe androany moa zany tsy misakafo, omaniny mihitsy ny fonao mialoha ny idiranao amin'izany. Hoe tsy sakafo hifadianina ary ny fifadia-kanina aloha dia tsara marina ihany koa, fa fifadiana hanina velomana zany lo. Misy moa ny olona manambatra an'izany amin'ny mifady telefona izy, mifady réseaux sociaux izy, satria indraindray reny manary ny temps, ny fotoana tokony anakaiky an'Andriamanitra lasa lany amin'ireny. Misy ny sasany mifady télévision arakaraka izay zavatra tena hoe miobsédé ny olona anankiray. Fa ny base-ny aloha dia tsy maintsy mifady sakafo ianao. Fa ny rano moa zany arakaraka ny olona, fa raha ny tena hoe marina, raha ny tena marina tokony hoe zany raha mijery lavitra, satria ny fanomponan'Andriamanitra dia faniritsika mba ho lava velona, mba hanana fotoana maro hanompan'Andriamanitra. Tsaratsara kokoa ny misotro rano raha zaka ny vatanao ihany, satria ny rano koa nefa fanadiovany, manadio ny tena ary manadio ny âme ny rano. Ka tsara ny misotro rano raha tena hoe zakanao ihany izy. Fa ny hanina kosa dia tsara izay mihitsy zany no hofadiana ny sakafo. Amen. Ya. Andriamanitra dia niteny hoe nanome teny fikasana izy, satria na dia nitodika taminy azy ireo zanaka izao reto
zanak'Israely reto izy kosa dia tsy mba navoian'izy ireo fa niteny izy eo amin'ny ambonimbony eo mindin'ny faharoa dia miteny izy ho tonga ho izy aho efa tafaverina eto izy io nao ka androany no itenen'Andriamanitra izany teny izany aminao ry rahavavy efa tafaverina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ka raiso izy fa aza avela andondona maharitra intsony fa efa tafaverina eo amin'ny fiainanao izy ka ionao aminao izy araka mivoalazany eny amin'ny boky apokalipsy ihany rehefa nitady azy ianao dia nanaiky izy niseho taminao izy ka hoy izy hoe efa tafaverina eto izy ina fa amin'izao dia tenin'Andriamanitra mandiny faraika ambin'ny folo hoe fa amin'izay kosa dia tsy ho toy ny tamin'ny fahiny intsony amin'ny sisa ity firenena ity aho hoy Jehovah tompony maro tsy toy ny tamin'ny fahiny intsony ny fahiny dia ilazana zavatra efa lasa tsy toy ny tamin'ny fiainanao tamin'ny 2022 intsony ny fiainanao amin'izao raha makatoy ny teny ianao tsy toy ny tamin'ny fiainanao tamin'ny 2022 tsy haiko izay zavatra niainanao tamin'ny 2022 mety feno alahelo mety feno tomany mety feno ranomaso ary mety feno tsy fahampiana ihany koa fa ny tenin'Andriamanitra hoe tsy toy ny tamin'izany intsony ny fiainanao amin'izao sisa izao fa hisy vokatra ny fiadanana hamoa vokatry ny fiadanana ianao satria namafy zavatra tsara tany am-ponao ianao dia hamoa vokatry ny fiadanana ny voaloboka ao hamoa ary ny tany havokatra aleloia ataovy aleloia any aminatinao any izany ny voaloboka ao hamoa izay nafafinao rehetra ahitanao vokatra izany izay nafafinao rehetra hamoa 100 eny hamoa 30 eny hamoa 70 eny ary ny tany avokatra ary ny lanitra hampilatsaka ny androny tsy ho maina tsy ho karakaina ntsony ireny ezaka nataonao ireny fa ho maina andatsaka ny ora-pitahina amin'ny fiainanao Andriamanitra atsiaro anao Andriamanitra ahita ny ezaka nataonao Andriamanitra hanova ny fiainanao Andriamanitra ho tanteraka aminao izany satria tenin'Andriamanitra izany amin'ny sisa amin'ity firenena ity hozy izy no ampandovako izany rehetra izany dia ho anao sy ny ankonanao izany ry zanako ziona ry zanako ziona voalaza ny tenin'Andriamanitra fa efa tafaverina eto ziona ka honina eto fovoan'i Jerosalema ao amin'ny Jerosalemanao ao Andriamanitra ao amin'ny Jerosalemanao aza avela andalo fotsiny izy amin'izao ora sy fotoana izao fa raiso amin'ny tena aza avela andalo fotsiny izy fa tengeny tsy manaiky aho Jesosy raha tsy miditra ato an-tranoko ianao androany miditra ato amin'ny Jerosalemako ianao mikasika ny fiainako ianao mikasika ny fiainan'ny ankonako ianao mikasika ny asako ianao mikasika izay momba rehetra ianao ka iova ny fiainako 2022 tsy 2023 intsony 2023 tsy 2022 intsony 2023 tsy 2022 intsony iova tanteraka ny fiainanao zay rehetra nafafinao ahitanao vokatra izany haleloia ary izay ny tenin'Andriamanitra izy dia miteny hoe 15 raisitsika fa izao no lazainy Jehovah tompony maro toy ny sainako ahatonga loza aminareo tamin'ny nahampatezeran-drazanareo ahy hoy Jehovah tompony maro ka tsy nanenina dia toy izany kosa no isainako hanisoa any Jerosalema sy ny taranaky ny Joda amin'izao andro izao aza matahotra ianareo fa Andriamanitra dia efa ny anisy soa tsika rehetra taranaka teo aoriana zay taranaka izay nofidiny lafo tamin'ny rano tsy volana harena ny zavatra mety lony ny tan'Andriamanitra atsika fa ny rano sarobidy satria tiany mihoatra isika ka hoy izy hoe aza matahotra ianareo samia fa izao no ataonareo samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo haleloia misy dingana avy aminao le izy rahavavy izay le secret misy dingana avy aminao le izy azafaly ny miteny fotsiny oviana zany Andriamanitra oviana tanteraka amiko izany na hoe miezaka manonteny amena fa tena misy dingana avy aminao le izy samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo ilaozy ny lela-pandainga fa zay nafafinao ihany no jinjainao raha mamafy lainga ianao dia vavatra lainga ihany koa no miseho amin'ny fiainanao aza diny tsaratsara ny namanao mahaiza mamela heloka mahaiza mamindra fo ary mahaiza mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra
fa ho inteny hoe tonga fiadanana ao ambavahadinareo izy, tonga fiadanana ambavahadina ao Andriamanitra androany, satria hitan'Andriamanitra ny etaeta any am-ponao zay mitady azy, zay mangetaeta azy, zay tianova ny fiainanao. Haleloia, haleloia. Ho anao sy ny akonanao izany ry zanak'iziona aza matahotra, aza matahotra fa niloha-bava Andriamanitra ka niteny izany, fa ny fifadia-kanina zay ataonao androany, ny amin'ny andro voalohany, amin'ny andro faharoa, ny amin'ny andro fahatelo, arakaraka izay andro anaovanao izany dia ody fifaliana izany, ho tonga fifaliana sy firavoravoana izany amin'ny fotoana mahafinaritra avokoa, ho tonga fifaliana, ko diava ny fahamarinana sy ny fiadanana, ataovy sakaizanao ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahamarinana mandrakariva, aza mikendry izay alavo ny hafa, indrindra amin'izao fotoana fifadia-kanina izao, ka tsahatsahanya zay anao ny soa, fa izay no sitrak'Andriamanitra, izay no sitrak'Andriamanitra. Afaka itsika ihany koa ny any amin'ny boky ny Isaia 40:15, fa Andriamanitra ihany koa dia manome detail ny en détail ny fifadia-kanina zay tena hoe akasitrahany, fa tsy hoe kory raha tsy misakafo ianao dia mamaly Andriamanitra, tsy rahavana, ataovy araky ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy grève de faim io, fa tena hoe zava-panahy tokoa no antenaina ho azo amin'izany. Andramo nge hoe tsy mifadiana ianao fa tsy mihinan-kanina fotsiny, fa nohony ianao malemilemy ianao, tsy manana hery ianao, fa rehefa mifadiana kosa dia vokisan'Andriamanitra hery hafa foana. Indray mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra nanao sondage moa zany tao anatin'ny compte-ny tao amin'ny YouTube tamin'izay, nantany ny kristianina hoe amin'ny fahazotoan'ny kristianina amin'ny fahadianana dia mahafinaritra moa ny valiny zany, mba anisan'ny nijery an'ilay satria efa betsaka tokoa ny kristianina miaina amin'ny fifadia-kanina. Ka ho anao zay mbola tsy nanao mihitsy na koa hoe tianao fa matahotra, dia toroko aminao fa Andriamanitra tsy mampanao zavatra zay tsy mety ho vita, fa tena hoe raha vitan'ny hafa tsy ho vitanao, fa zao fotsiny antanio ny fanahy masina, dia aoka ho taritin'ny fanahy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Amen. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany izay indray no sakafom-panahy inona sy antenaina fa avoky atsika amin'ity anio ity, dia mazotoa daholo bon gène.